Ndefa le rovolana fa le teny nataondro zareo mihitsy no avoakanay hoe aiza le rovolana zao de zareo nena nomeny rovolana fa tsy zahay e asa ty aminay no avadika le resaka fa tsy zahay mihitsy no nanome hoe nareo dia omena rovolana hanaovana an'izao aiza le rovolana de miteny zay rehefa tsy hita le rovolana fa tsy hoe zahay no nanome rovolana zay tsy mandrify olona zay koa tsy tian'olo tsy tianay mandrifindrify olona zany fa le zavatra tenenina sy zavatra avoaky ny vava tandremana fa aza mba miteniteny zavatra zay nena nanenjena le fitondrana teo aloha teniteny zavatra ohatran'izany ka zay no mbola averineto zahay tsy an'izany fa na iza manao teny tsy voahevitra amin'ity firenena ity de ho avy zay fa zay kosa aloha le ao anaty fitondrana fa tsy nahoana ve tsy zay no tokony anao bilan fa ry zareo nanome an'le rovolana tokony anao bilan fa zay fotsiny mahita hoe tsy mamaly ny etaetanytolona le rovolana tapitra ny rovolana izay nomeny filoham-panjakana ny gouvernemanta Hery-Tsalama Rajaonarivelo tsy namaly ny fitakian'ny mpitola ny zava-nisy ho nambara ny vovonana tafita manoloana izany dia angatahany vovonana tafita ny analana ny Premier Ministra eo amin'ny toerany ary andravana ny anterimeram-pirenena sy ny anterimeran-dola izay efa tapitra ny fehi-pitoam-piasana ary soloana manaraka ny fanavozana izay nanaovana ny fitakiana. Atoa Colonel Mikael Randriniriny izao no afatra avy aminay tafita sy izay rehetra miaradia aminay rehefa vita ny 10 andro nampanantenainao. Esory ny PM Ravao ny antenimera ao Tsimbazaza io Sombavahoaka ary soloy Assemblée Constituante. Tapitra ny fepotona ny asan'ny antenimera-ndolona soloy Conseil supérieur de la refondation na CSR zany. Fidio ny olona nolo-tsainanao ka jereo ny olona vanina OV sy ny olona tsy vanina OTV. Fantatray fa ampahany kely amin'ny fepetra tokony ho raisinao zany kanefa kosa izy fiantraikany goavana amin'ny hoavy ny tsaran'ny vahoakanao sy ireo mpiaradia aminao eo anatrehan'ny tantara. Takiny vovonana tafita ihany koa ny anovana ny zavatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fanavozana izao anisan'izany ny fanovana ny sainam-pirenena ny hira-pirenena malagasy ny daty ankalazana ny fetim-pirenena mila hovaina avokoa ny zavatra rehetra izay namatopatotra tamin'ny mpanjana karateo tafita ho nambara ny hepitarika ny vovonana tafita. Voalohany ny atao hoe fanovana ny toetra isika digany ny tafita dia manana sosokevitra miova iny saim-pirenena iny ray zay raha teo tafita miova iny hira-pirenena iny raha teo tafita miova ny daty ankalazaina ny fetim-pirenena ampidirina zany rehefa tonga any amin'ny fikalaoam-pirenena apetraka any anaty lalampanorenana zany nany tafita toko ka zay mbola manimanina hoe zareo verangany atao eo ihany atao no morangany anandreo français reo dia aza makaty amin'ny tafita. Mila petraka hoy ny vovonana tafita ny fikaonan-do-pirenena tena izy fa tsy fampihavana-pirenena ametrahana ny rafitra hitondrana ny tetezamita irosona makany amin'ny fifidianana hidirana amin'ny Repoblika Vadimy. Tsy mitovy ny fikaonan-do-pirenena sy ny atao hoe fampihavana-pirenena. Fikaonan-do-pirenena dia aotsika ny miady hevitra ho avytsika fa ny fampihavana-pirenena aotsika mifanompiso tsisy mifandraisany zany tsy tany zareo amin'izao fotoana izao zay atao vitany vovolana inona moa tianovantsika fikaonan-doha ahoana ny atao hoe tsisy ainy fa itsika ny anao azy. Voalohany atao fikaonan-do-pirenena ho an'ny rafitra ho avy ny tetezamita tsy maintsy zay aloha inona ny rafitra tetezamita ho ataontsika miaraka epitana. Faharoa ataovy ny fikaonan-doha ny rafin-dalàna ho amin'ny fifidianana zay koa ilaina zay ny tokony atao faharoa
tsy afaka miaraka vraikitra miaraka reo miaraka ao reo tsy mainty ataotsika vity zay ataovy vikaonandro amataratsika mazava raha ovinany atao reo zavatry reo vity zay a miditra am'izay tsika hoe efa misy olona nandeha tany fitsarana tany izany mbola hoe azo avela ve ny eliny angao am'izay ataotsika ny fampevana pirenena zay no izy manoharatra ny vovonana tafita ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'izay fanovana izay tafatsangan'androany fa 17 volana desambra taona 2024 ny vovonana tafita na tambabe ny fanorenana ifotony any Madagasikara. Diso lalana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara raha iroso amin'ny fikonan-doam-pirenena izay fanomezana tombony ho an'ny Andry Rajoelina sy ny firongony hoy ny vovonana tafita ary sarotra ny ametrahana lalam-panorenana vaovao eto Madagasikara raha mbola toy izao no fomba fitondrana ny firenena. Lasa filoha-pisolo toerana ny Andry Rajoelina ny Kolonely Mikael Randriandrina raha ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fanovana no ilaina apetraka eto amin'ny firenena fa tsy fanohizan-drarahana ny fitondrana Andry Rajoelina araka izany ka ilaina ny fanorenana ifotony. Vana ny ilainay fanorenana ifotony ny ilainay ary tena tiana zava révolution tafiny zay ny antsonay malagasy rehetra anaraka anay manomboka zao fa za mety padipadonareo voalohany amin'ny fanapatona zany dia zao andaontsika anao tetezamita constitutionnel dia manafatra an'le olona tsy nianatra fa amin'ny teny malagasy ny tetezamita dia misy tany atao amin'ny ilany avia misy tany ao amin'ny alivanana dia misy tetezana mampitambatra an'ireo zay no atao hoe tetezana mita dikan'izany le tany voalohany atoriana ajanony ary le tany rehefa tafepity anao no anaovana an'izay ny raharam-panjakana dikan'izany a tsy ekenay ny filazana fa ao anatin'ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao nanomizana an'izany fitondrana zay misy amin'izao fotoana izao zany tsy ekenay zany raha ohatra izy toerinay zao diso lalana io filoha io raha mandeha amin'izany ary tsy misy tetezamita amin'ny fahalalako azy amin'izao aloha dia président intérim ny Andry Rajoelina izy. Tokony horavana ihany koa hoy ny vovonana tafita ireo repoblika efa efatra izay niteraka ny olana teto Madagasikara dia nisy ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny antemeram-pirenena ary ny anterimberan-doolona ary indrindra ny gouvernemanta. Zay mila fandravana ny gouvernemanta ray manontolo, fandravana ny antemeram-pirenena, fandravana ny loolona ny sénateur ary fandravana ny seny rehetra. Ahoana moa ny eto ny fifidianana ndo zakazakany amin'ny fifidianana ny olony seniny eo ihany fanakiray miaraka. Zany hoe raha misy devoly PDP ao zany dia aisaka kely le devoly ray dia mitohy ihany ny asa. Elana tsy ny tompoko zay tsy bado ary tsy anaiky zay entitra ny kaparinay, entitra ny resaka ihany mazava ny teninay a raha vaodolo ny rafitra rehetra alao i prime ministre io atsangano ny tena tetezamita dia miaraka isika. Rehefa tsy zay a dia tsy miaraka tsika. Famondronan-kery voalohany no nataon'ny vovonana tafita androany izay novan'izy ireo ny fanairana ny mpitondra fanjakana ankehitriny mikasika ny tena fanovana tokony apetraka eto amin'ny firenena.